La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. La vache qui rit. Manoatra ho anao ny vaovao. La vache qui rit. Au final, tu as tout loin de nous. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, la box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manoatra ho anao ny vaovao. Anomboka ny alatsinainy 20 oktobra izao ny taom-pianarana 2024 ny ministra tompony anaikitra nandritra ny andro ny mpanabezany tanterahana teny Mahamasina. Efa tonga eny amin'ny foibe mpanadinana avokoa ireo laza adina CPE izay ho atao amin'ny talata ho avy izao. Fahombiazana amin'ny ankapobeny hetsika English Language Awards Festival izay nokarakarain'ny Unity Madagasikara deuxième gymnase couvert Ankorondrano, afa-po ireo mpikarakara sy ireo mpandray anjara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, isin'ny fifanarahana ara-barotra lehibe eo amin'ny Royaume-Uni sy États-Unis aorianan'ny Brexit. Io izay ny fanambaran'ny filoha Amerikana Donald Trump nandritry ny fivorian'ny G7 sy ny tanterahana any France. Ny adidin'ireo avetraka. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Kultivika manazanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia natao tany mainty rano ny fanangonan-kevitra ho fandiniana ny laharam-pahamehana ho amin'ny faritry Melaga izay ampidirina anatin'ny teti-bola-panjakana 24. Ny marary ny vahoaka no natao lohalaharana tamin'izany. Mampiona Rakotoarso. Ireo marary ny vahoaka ka tsy vita ny teti-bolan'ireo sampandraraha misy any an-toerana no natao laharam-pahamehana tamin'ny fanangonan-kevitra nandiniana ny teti-bola ny taona 24 any faritra Melaga. Narafitra tany mainty rano izany noho ny fatsapahan'izy ireo fa miainga ny fotony ny fampandrosoana raha ny fanazavana azo. Sorana ny fitondram-panjakana nanana an'izay fandavatena sy fanomezana fahefana ho an'ny vahoaka zay. Hanangonana ny etaeta io satria hatramin'izay tokoa dia nataotao amin'ny santraly ihany ty conférence budgétaire ty nefa noho ny fatsapahan'ny fanjakana fa hoe zava-dehibe tokoa ny anantonana ny vahoaka ifotony dia natao izy tia mba hanangonana an'izay etaeta zay avy aty fotony ka dia isorana ny fanjakana ary manantena tokoa ny vahoaka fa tena ho tafapaka any amin'ny fitondrana foibe tokoa izao zavatra atao izao satria dia ny marary sy ny etaeta tokoa izao naravona izao. Ny faniriana dia ny mba hitohizany hatrany hatrany satria raha izao no mitohy dia manantena tokoa ny vahoaka ary tena ho tonga amin'izany fandrosoana izany sika. Izay koa no azo antoka fa tena izy tokoa ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapahaream-pahefana tena izy. Ireo lehibe ny sampandraraha rehetra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, ireo olom-boafidy any an-toerana, ireo solotena ny fiarahamonim-pirenena no niarany kaondoha tamin'ny fanatanterahana izany. Fanomboka amin'ny alatsinainy 20 oktobra ny taom-pianarana 2024 hoy ny ministra tompony anaikitra nandritra ny andro ny mpanabezany tanterahana teny Mahamasina. Efa tonga eny amin'ny foibe mpanadinana avokoa ny laza adina CPE izay ho ataony talata ho avy izao. Gaetan Andriatsilavo. Talata 27 août ny fanadinana CPE efa tomombana ny fanomanana rehetra amin'izao efa tonga any an-toerana ny laza adina any amin'ny foibe mpanadinana tsirairay manerana ny nosy ary eto dia manentana mbola tsy tapaka manentana ny tompona ndraikitra rehetra isajokajiny hanao izay atomombana izany fanadinam-panjakana izany mba ho tombontsoa ambony ny zaza malagasy. Efa vonona ny fiatrehana ny CEPE ary efa tonga any amin'ny foibe mpanadinana tsirairay manerana ny nosy ny laza adina. Efa tonga any amin'ny drain TP manerana ny nosy avokoa, ny subvention ny fram sy ny vacation ary roso amin'ny fandraisana mpampianatra ny ministera tompony andraikitra. Fandraisana ao mpiasa-panjakana izay atao mangarahara tanteraka. Tanjon'ny ministera ary tsy maintsy apetraka izay ampangarahara ny recrutement ary atao ampabe maso izany mba hialana amin'ny kolikoly
Antso no apetraka maimaim-poana ny recrutement tsy andoavam-bola ka atsipy amintsika rehetra mpampianatra manerana ny nosy tsy tokony misy handovola na alaim-panahy hividy toerana isika fa maimaim-poana ny fandraisana mpampianatra. Hatramin'ny vinana fandraisana ny dossier dia manomboka aorian'ny fanadinana BPC no manomboka ny fandraisana dossier. Ny taom-pianarana dia manomboka ny alatsinainy 28 oktobra amin'ity année scolaire 2024. Ho fisaorana sy fankasitrahana ireo mpampianatra sy mpanabe no tontosaina teto Antsahamanitra ny andro ny mpanabe. Fisaorana ny mpampianatra mpanabe navita an'izay anity masina izay dia nanao zao etsika fiaraha-mifety mba ho fankasitrahana ny asa vitan'ny mpampianatra sy ny mpandraharaha rehetra atao anivon'ny ministera. Enjana ny asanatrehana nandritry ny taom-pianarana rariny raha mifety miara-mifaly ny fampizara fifaliana ary mankasitraka azy ireo amin'ny asa masina vitany ny ministera. Dia hira fety tsy korana no nandravaka ny tontolo andro androany. Fa hivoaka ny volana septambra ho avy izao ny torolalana ho an'ireo mpampiasa vola eo amin'ny sehatry ny fizahatany. Torolalana natao hanamorana ny fanatanterana tetikasa ary fandraisana anjara amin'ny fanatanterana ny politika akapobean'ny fanjakana Gaëtan Andriatsy Lavatra. Fampivoarana ny fizahan-tany maharitra io no tanjona lehibe hotratrarina amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fizahan-tany eto Madagasikara. Nisy araka izany fa mola volana torolalana hanamorana ny fananganana tetikasa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany izay ivoaka ny volana septambra ho avy izao. Torolalana satria maro ny olona teratany azy ny ankabeazany ary izy ty moa raha tena zoina natokana ho an'ny teratany satria raha mpanambola vahiny zany investisseur tsy mila mitady loharam-bola ntsony izy eto fa tonga dia mitondra ny volany dia manao ny fampiasana ny volany fa ny torolalana ity zany dia natokana indrindrindrindra ho an'ny teratany malagasy izay manana tetikasa hoentina amin'ny sehatry ny fizahan-tany eto Madagasikara. Antony nanaovana io torolalana io ny fandraisana anjara amin'ny fanatanterana ny politika akapoben'ny fanjakana eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Eo ihany koa ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ary ny famporisihana ny fampiasana vola eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Misy resaka mikasika ny situation état de lieu zany filazazy moa mikasika ny fizahan-tany eto Madagasikara hoe inona daholo ny attrait atout ny zavatra mety hoe anintona ny opportunité eto Madagasikara hoe inona ny tanjona. Ao koa misy filazana vitsivitsy mikasika ny lalàna ny fehan'izany fizahan-tany zany dia mazava loatra. Misy ny atao hoe loharanom-bola fampahafantarana zany hoe aiza daholo ny mety ahitana vola na inona daholo ny organisme mety afaka mampindrana na manome vola mikasika an'izany hoe fandrarana anatin'ny fizahan-tany hoe inona daholo ny taratasy ilaina na hoe prérequis zany préalable amin'izany dia mazava loatra tsy maintsy miresaka an'le mécanisme de financement. Ny volana septambra ho avy izao araka izany no ivoaka boky amin'ny tambazotra serasera isan-karazany io torolalana io. Ivoaka amin'ny teny frantsay ary mbola isy ny fandokana izany amin'ny teny malagasy, teny anglisy sy ireo teny vahiny hafa. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay ny atantsika mahakasika ny hetsika English Language World Festival. Eo ihany koa ny momba ny fampahafantarana tamin'ity androany ity ireo fiara sy moto alohan'ny taona 80 rehefa avy eo ary. Smartphone 4G ultra résistant est à prix doux. Le Telma Titan est à seulement 209 000 ariars jusqu'au 30 septembre. Et pour découvrir tous les accessoires compatibles à ton Telma Titan, rendez-vous en Telma Shop.
Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. La vache qui rit. سعد ما نسير نما بزوتو ماليري نيس كالسيوم سي فيتامين عارفة ريان كيو ما صففنا ريتانيرين يا كيس إيه فنان لي بيان كيو لا باش كيري وفناش تنتوتو الوانجناو Guti Manulcano. Gofretena crème. Avieux Miss Crème. Die gofreterei ndray. Mbola pina crème. Die gofreterei farany karep kely. Tsy misy mihoatrany frigo Guti. Naiza naiza. Ampona rehetra. Mbola betsaka crème azy gofrety kokoa. Ifonosana lehibe frigo. Ilay gofrety tiako indrindra. Amin'ny vidiny 200 ariary sy 20 ariary. Guti, tous les plaisirs de la vie. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à paix. Oh. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, la box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Salut! Mes copains et moi, on a un message très important pour les enfants de plus de 3 ans. Si comme nous, chaque jour, vous devez rester concentrés à l'école et garder en même temps de l'énergie tout au long de la journée, alors on a une trop bonne nouvelle. Blédina a conçu le lait Blédi Junior pour nous les enfants de 3 à 7 ans. En plus d'une alimentation saine et équilibrée, le lait Blédi Junior contribue à notre bonne croissance et à notre développement cérébral. En plus, moi j'adore. Et moi, ça me rassure que tu aies encore un lait adapté à ton âge. Lady Junior, le lait des enfants presque grands. D'instant choc. Et si un jour, aucun d'eux ne vous revenait en mémoire? Sa mémoire lui reviendra avec le temps. Tu nous as manqué. Retrouver une vie qui me rappelle rien, c'est un travail de longue haleine. Ensemble, on s'en sortira. Bonjour. À quoi? T'aurais pu frapper. Question d'habitude, désolé. Mon dernier souvenir, c'est d'avoir été fiancée à Jérémy. Salut. Tiens, pardon, je te présente... Jérémy, ça remonte, dis donc. Je dois tout faire pour que ma femme retombe amoureuse de moi. Tu accepterais de ressortir avec moi? Tu te souviens forcément de ce qu'on a vécu. Ça te plaît tout ça, hein? Je fais tout pour sauver ce qu'on a! Je fais pas ça pour te faire souffrir. Ça me manque de vivre avec toi, d'être ensemble. J'espère pouvoir aimer un jour autant que tu m'aimes. Tu y es arrivé dans le passé. Ça te reviendra. Araka ny hitantsika teo iny jeu de promesse indray no horonan-tsara raha antsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia fahombiazana amin'ny ankapobeny hetsika English Language World Festival izay nikarakarain'ny Unity Madagascar tetsy amin'ny gymnase couvert à Korondrano. Afa-po ireo mpikarakara sy ireo mpandray anjara ao refolory. Ny farana androany ny hetsika English Language World Festival tetsy amin'ny gymnase couvert Korondrano. Amin'ny ankapobeny afa-po ireo mpikarakara. Nandritra English World Festival ity moa zany dia hitana tokoa fa betsaka ny ankizy sy bebe ihany koa izay intéressé amin'ny fianarana, amin'ny asa, eo ihany koa ny fifondramonina, ny Canada sy ny sisa ohatr'izany sy ny amin'ny teny anglais. Amin'ny ankapobeny dia tratra ny tanjona satria voapita ny hafatra fa anisan'ny mampivoatra Madagasikara
ny fianarana teny anglais satria ny teny anglais dia teny resapirenena rehetrarehetra ka namakaiza dia ilaina foana. Nahitana taratra fa manan-danja amin'ny tanora sy ny malagasy ny teny anglisy nandritra ity hetsika ity. Betsaka aloha ny ankizy re tanora surtout le tanora tena intéressé be amin'ny resaka anglisy surtout le hoe tontolon'le teny anglisy ilaina foana indrindra na ho anazy manokana na indrindra ihany koa ho amin'ny ao aoriana ho amin'ny avenir zany na sehatra asy io na fianarana dia ilaina foana. Tsotra ny tanitsina baba fa tena zona tanteraka any amin'ny anglisy indray raha malagasy amin'izao sady amin'ilay izy hoe teny anglisy indray amin'izao zany tena be mpampiasa sy raha zao toy izao dia lasa mizona be kokoa indray malagasy. Hitoy amin'ny manaraka araka izany ity hetsika izay hiatsara hatrany raha ny fanazavana ireo mpikarakara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia omena lanja manokana ao anatin'ny hetsika izay karakarain'ny FJKM ny fanasokan-dirana ny filazantsara ao anatin'ny alalan'ny aonafi. Hetsika andian'ny faharoa izay hotodotsaina mandritry ny efatrandro izay hanomboka amin'ny 17 ny volana oktobra ho avy izao. Fanampanazavana. Ina moa ny atao hoe aonafi avy amin'ny teny hoe fihaonana dia avy amin'ny fi zany dia filazantsara, fitoriana, fifaliana, fifankatiavana, fiombonana, fifampizarana sy firetrarehetra zany dia nakambana ao anatin'izay teny hoe fi zay. Ka ny rodorodo ao anafi dia fotoana iray lehibe ifanomezan'ny fiangonana FJKM fotoana amin'ny rehetrarehetra tsy hanavahana nizaniza fa fandraisana anjara ny rehetrarehetra io fotoana io ary misehatra iray zany ahafahantsika miserasera amin'ny zavatra anankitelo mazava mihitsy. Eo aloha ny resaka fitoriana izay ngamba ny voalohany fiangonana voaloha dia ny fitoriana amin'ny lafiny rehetra. Fa ireo fiara sy moto tamin'ny taonina 80 indray no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Izy ireo izay nanao hetsika fampahafantarana tamin'ity androany ity Henri Florian. Tamin'ity alahady mahafinaritra ity tompolasy tompovavy no tanterahana teto Analakely ireo fampiratiana ireo hetsika izay nataon'ireo fiara izay hitako hoe efa nahazo azo taona sy ireo moto izay nahazo azo taona ampiratiana amin'ny vahoaka maro hoe ohatrohatr'izao zany fiara tamin'ny fotoan'andro zany. Hitantsika indrindra ny tompon'andraikitra mahakasika an'izay ary antsika niresadresaka ny fanaovana taminy. Ny tompo ity hetsika androany ity ohatrohatry nahoana zany ity fikarakarana ity hetsika tamin'ity androany ity. Ity hetsika androany ity zany no atao hoe traversée de Tana en moto et voiture ancienne. Zany hoe ny fiara rehetra latsaky ny 1980 tsy hakanavaka marikana fiara, tsy hakanavaka club fa c'est afaka sy izy te handeha dia mifampizara an'ilay passion dia afaka mandeha amin'ny androany daholo ary izay moa no ataontsika androany zany manao an'izay traversée de Tana zay tracé antsika miala eto Analakely dia mahazo amin'ny akoron-drano iny dia boulevard de l'Europe atamena boulevard de l'Europe dia 67 dia Senam Ambefilo Anosy Tanjombato ary mahazo any amin'ny bypass iny dia miverina eto Analakely any ambanidia eto Analakely any. Vita ny traversée dia misy ataontsika hoe exposition kely ngambany araka ny lazaina teo hoe fampiratiana maivana ho an'ireo mpandalo sy izay te hijery an'ireo fiaratranainy rehetra nanatrika an'izay traversée de Tana androany izay. By the rivers of Babylon, there we sat down. There we will, when we remembered Izao zany dia anisan'ny manana 404 anankiroa. Ny anankiray ancien modèle, indray nouveau modèle. À l'essage 88 dia l'essage 84, année 65 sy année 75. Ina 404 fiarana ministre. Dia eo amin'ny lafin'le lazaiko teo hoe mikojakoja an'le fiara manana ny atao hoe mécanicien
tena hoe fixe tsy miovaova, manana mpanao carburateur fixe tsy miovaova, ary rehefa sendra tapoka moa tananao dia vadika ny mikarakara tomobile fa za zany le mitondra fotsiny mahay aho hoe ato ny simba ato fa ny vadiko ny karakara azy. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? That the wicked carried us away in captivity. Mobilety zany aloha ny anahy io le moto bécane ty fa moterany anazy efa moteranay beka otrotony zany le valeta ty arina récent zany fikojakojana azy mitady piesy eraka Antananarivo fa izy zany na manafatra na ohatr'izay fa izy zany misy piesy any fa feno min'olona. Lefa fananana zavatra taloha nefa mbola mba tsara dia mba misy fierté anao zany le mba manana zavatra tsara nefa tranainy. Ny azo ty 4L raha 4L tena tsara zany tena tsara misy tena mbola miteny 75 000 tsy menatra fa ny amo zany ty tsy amidy fa tezaina tsara mihitsy fa mahafinaritra aloha mahainao le miakatra le valeur zany dia mba misy valeur misy lanja zany. By the rivers of Babylon, there we sat down. There we wailed when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat zay ny amin'iny fa mbola tsy ampy ny kianja ilalaovana eto Madagasikara na eo aza ny fahavononan'ireo tanora maro koa ireo manana fahaiza-manao eny anivon'ny fiarahamonina eny. Olana izay namparitana ny filohan'ny Repoblika fahovahana tsy ho ela izany ka eto Andratsilavo. Zava-misy ny ainan'ny malagasy hatr'izay indrindra ny eto Antananarivo renivohitra ny tsy fahampian'ny kianja ilalaovan'ireo tanora rehefa farany herinandro tahaka izao. Misy ny kianja saingy lasa n'olon-tokana sy ny mpanambola ny ankamaroan'izy ireny ka tsy afaka ilalaovana intsony. Ohatra amin'izany ny eto Anosizato Andrefana. Nanana ny kianja manana ny lazana izy ireo saingy lasa n'olon-tokana ka izao miaina amin'ny tany tery tahaka izao. Androany zany ny tournoi eto commune Anosizato Andrefana dia amin'io tournoi io zany no anaovantsika fantenana anaovantsika ny sélection ny Anosizato. Zay zany dia manantena nareo tanora zany andeha anjara mavitra anatin'izay fa zay manohana foana. Fiteny matetika hoe ny tanora no avy firenena maro zay ny tombontsoa ho azo ny tanora ao anatin'ilay zany alohaloha voalohany indrindra dia ao anatin'izay ny fanatanjahantena zao hitantsika zao efa miteny correcta fanatanjahantena zao dia manantena ihany koa zany zay tanora fa mbola hiakatra ny volontazy fanohanan'ny ray aman-dreniny ho an'ny tanora zany makasitraka tompoko. Mazoto andray anjara ny tanora raha toa ka misy fananana eo amin'ny samy mpiara-belona karakarain'ireo fikambanana olon-tsotra na ara-pinoana na tsia. Mbola ambony ihany koa ny fitiavana sy ny risim-po taoriny nandraisan'ny Barea anjara tamin'ny kanina farany teo. Tena olana mihitsy ny terrain satria izao hitanareo zao ny lalaovan'ny ankizy dia io moa zany eo andala mpanomanana toerana moa zany problème anay fa eo andala mpanomanana mihitsy zay mitady toerana nanaovanay terrain manara-penitra ho an'ny ankizy namoaka footballeur matanjaka anisan'izany Mamy Gervais zay vao niarahantsika nahita tamin'ny Barea teo ankizy teto Anosizato teo Akazoto iny zaza iny ary nanana terrain nisy terrain tokoa teo Akazoto vao eo ny fiantsonana azy amin'izao fotoana izao nefa ny any zavatra mampalahelo io terrain filalaovan'ny ankizy io dia lasa n'olona mpanambola dia izay no mahatonga hoe tsisy tsony ny terrain ilalaovan'ny ankizy.
Vina nampanantenan'ny filohan'ny repoblika ho an'ny tanora malagasy ny anandratra avo ny fanatanjahantena. Isa raha ny nambarany ny fananganana kianja manara-penitra amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Asa izay tsy maintsy ho tanterahany amin'ny alalan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny fananganana ireo kianja manara-penitra sy ny fanatsaran'ireo kianja efa misy. Tsy ho very anjara araka izany ireo tanora ary entanina ny rehetra ankafy ny fanatanjahantena tsy ho revo amin'ny zava-mahadomelona sy ny rongony ary ny renarendra samihafa. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia isy ny fifanarahana ara-barotra lehibe eo amin'ny Royaume-Uni sy États-Unis aorianan'ny Brexit. Izay no fanambaran'ny filoha Amerikanina Donald Trump nandritra ny fivorian'ny G7 sy ny tanterahana any Frantsa fanantena. Azali Clovis, l'économie mondiale et le commerce, la sécurité internationale. Ankoatra ny firesana ny fahamaizan'ny ala miteraka fahasimban'ny tontolo iainana ao Amazonia, isan'ny lahadinika lehibe misongadina ao amin'ny fihaonana ny tampon'ny G7 ny fifanarahana ara-barotra eo amin'ny Amerikanina amin'ny alalan'ny Donald Trump sy Boris Johnson avy amin'ny Royaume-Uni. Fifanarahana izay miteraka ady hevitra teo amin'ireo mpivory. Ao ireo milaza fa tokony izay andravonana ny olana eo amin'ny États-Unis sy Pékin aloha no imasoana mialohan'ny idirana amin'izany. Misy ihany koa ireo manambara fa tsy lahara-pahamehana izany hoarina amin'ny zava-misy any Amazonia amin'izao fotoana izao. Na eo aza izany rehetra izany, mijoro amin'ny heviny ny filoha Amerikanina ary nanambara fa vonona iroso amin'ny fifanarahana aorian'ny Brexit. Royaume-Uni ihany koa ankilan'izay naneo ny fahavononany hisoroana ny krizy ara-toe-karena mety hitranga any amin'ity firenena ity. Miandry araka izany ny rehetra ny mety ho toy n'izay raharaha izay ary miandry ihany koa ny amin'ny fepetra entitra ivoaka avy amin'izao fivorian'ny G7 any Frantsa izao amin'ireo teboka lehibe maro toy ny vahaolana fohy sy lavitrezaka amin'ny teo zava-mitranga ao Amazonia, eo ihany koa ny fandriam-pahalemana maneran-tany, ny lafin'ny toe-karena, ny fahasalamana sy ny maro hafa. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity, ankasitrana ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Le journal vous a été présenté par le Pack Gold, incluant l'Internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La vache qui rit. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. La 4G Batelma vous a présenté Ny vaovao.